Mbola lavitra niezaka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny vinavina ny banky iraisam-pirenena. Nambaran'ireo tompona ndraikitra avy amin'ity mpisehatra amin'ny fampandrosoana ity fa hidina hatrany amin'ny 2.4 isanjato ny tany arikarenana amin'ity taona 2024 ity raha toa ka 5.4 isanjato izany teo aloha. Anisany nahatonga ny fidinan'ny tany arikarenana ny fandalovan'ny krisy sy ny loza voajanahary isan-karazany ka nahatonga ny fiankaran'ny vidin'entana rehetra hoy ny banky iraisam-pirenena. Mbola mila mampitombo tany arika-rena eo amin'ny 10 taona tsy ankiato araka izany Madagasikara ahafahana manarina ny fiainan'ny fidiram-bola mandritra ny krizy nandalo teto. Mba ahafahana manatratra izany anefa dia zavatra maromaro no tokony mbola hovaina eto Madagasikara hoy ny banky iraisam-pirenena. Anisan'izany ny fananana ny ampy entina miatrika ny rivo-doza sy ny tsy fahadiam-tsakafo, eo ihany koa ny fangaharan'ny fitantanam-bola, ny fanohanana ireo sehatra tsy miankina ahafahana mampandroso ny toe-karena, ny fijerena manokana ireo olona marefo ary ny fanamafisana ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fanatsarana ny governemanta. Raha voasokajy mahanitra ny 1.20 isanjaton'ny malagasy hatramin'ny taona 2024 satria ny aina ambany ny $1.70 dia zara raha iheny ho tahan'ny fahantrana io amin'ny taona 2024. Raha ny vinavina ambany ny $1.70 isanandro ny fidiram-bola ny 1.20 isanjaton'ny malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny tatitra. Na dia teny entina mampianatra eto Madagasikara aza ny teny frantsay, dia mbola sahirana mamaky teny frantsay avokoa ny 7.70 isanjato ireo zaza latsaky ny 10 taona eto Madagasikara, araka ny noty momba ny toe-karena navoaka ny banky iraisam-pirenena androany alarobia. Ny fari-pahaizan'ny mpampianatra sy ny fitantanana ny sekoly no antony iray mahatonga io izy io, araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena. Tsy manana ny mari-pahaizana amin'ny zavatra ampianarany akory ny 20 isanjato ny mpampianatra eto Madagasikara ho hatrany ny nambarany. Fa anisany antony izany rehetra izany ihany koa ny tatitra ny fahatarany ny fandoavana ny karama, ny tsy fahampiany ny fampiofanana, indrindra ny tsy fahampiany ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana. Nanolotra vahaolana araka izany ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanavaozana ny paikady, eo amin'ny fanamafisana ny mangarahara, ny fanentanana ny olom-pirenena, ny fitantanana ny sekoly ary ny famporisihana ireo mpampianatra, entina hanatsarana sy hampandrosoana ny fampianarana eto Madagasikara. Hiezaka aka fandresena ny Barea manoloana ny Ghana na farafaratsy manao ady sahala ka aka isa iray hoy Nicolas Dupuis mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fanazarantena natao omaly talata. Na dia anisan'ireo ekipa voalaza fa mafy aza i Ghana ary indrindra fa anisan'ireo firenena afrikana hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany ary namaro aza ny mpilalao nantsona tsy tonga dia milaza ny hanao ezaka rehetra ny ekipam-pirenena malagasy. Anio alarobia amin'ny 10 alina eto Madagasikara no andeha ny lalao ifanandrina ny Barea ny Madagasikara sy ny Black Stars ny Ghana ao Cape Coast ho an'ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana hidirana ho tompon-daka ny Afrika amin'ny baolina kitra. Mpilalao 5 tao anatin'ny lisitra nataon'ny mpanazatra no tsy afaka hiatrika ny lalao amin'ity anio ity ka anisan'izany Carolus Andriamahintsonoro, Marco Ilemaharitra, Alexandre Ramalingom, Thomas Fontaine ary Abel Anissé Andrianantenainy.